Vaovao eo amin'ny lafiny politika vahoaka ny Manala no nanatrika ny fametrahana ny samboady ny ireo solombam-bahoaka miisa 5 voavidy tao amin'ny distrika 3 amin'ny faritra Anosy. Ny fiaramiasa sy ny firaisan-kina ny solombam-bahoaka ampandroso ny distrika sy ny faritra misy azy no tanjona hoy ny filohan'ny anteny meram-pirenena Tokely Justin. Tsy mijery firena politika intsony rehefa solombam-bahoaka fa ny fampandrosoana no imatymatesana hoy izy. Nisaotra manokana ny filoha lefitry ny anteny meran-doolona Nicolas Rabemananjara misolitena io androm-panjakana io ihany koa ny filohan'ny anteny meram-pirenena izay tonga an-tranomo nandritra ny fanolorana samboadin'ireo solombam-bahoaka manerana ny Madagasikara. Fanadina izay tateriny Zora Barjona sy Ismaël Randrianjafinaina. Azo tsapain-tanana ny firaisan-kina nisy teo amin'izy ireo solombam-bahoaka, olona mpikamana ao amin'ny gouvernement, ny gouvernora nandritra ny fanolorana ny samboadin'ireo solombam-bahoaka 5 ao amin'ny faritra Anosy, omaly alahady 20 oktobra tao Tolagnaro. Ipokolona ihany koa manoloana ny lapan'ny tanàna no ny fitiavana ny solombam-bahoakan'izy ireo. Nandritra ny kabariny no nanambarany ny gouvernora ny faritra Anosy, voary Rakotovelo Manatsoa, fa misy tokoa ny firaisan-kina eo amin'ny solombam-bahoaka ary izany no tanjona mba hisiany ny fampandrosoana. Dra irarianay vo antenainay ny hanaovasika soroka miara-milanja voatomboky miara-mamindra ka hanjakany fiarahamientasika. Solotena mpanjaka isatikady ato amin'ity faritra Anosy ity ka mba sy homena mitahy amin'ny faritra hafa avao koa. Engany mba ho faritra Anosy miara-mienta ho amin'ny fampandrosoana ty faritra tiasika ty ary hampanjaka hatrany ny firaisan-kina eo ambanin'ny fitarihan'ny Andriamatoa Filoha Hajaina Andry Rajoelina ary tanterahan'ny gouvernementa izay tarihan'ny Prime Ministre Tsay Christian miaraka aminareo parlementaire rehetra sy olom-boatendry. Vavitokana ny solombam-bahoaka amin'ny faritra Anosy dia Aida Ratsimandriona, solombam-bahoaka ny Tolagnaro. Akoatra ny fisaorana ny vahoaka dia ny araba manokana ny solombam-bahoaka namany ao Tolagnaro Shabani Nordina ny tenany ary nilaza fa ny fiarahan'izy ireo miasa no ampandroso aingana ny Tolagnaro. Tuta manokana aminao koa zao ranadahy honorable Shabani satria indroa isika zay no nifaninana ka tolosoa hanao zao koa eto anatrian'ny vahoaka eto no hiarabako anao sy andraisako tanana anao ranadahy honorable kosoa fitondraro hanao handroso koa ny distrikasika mino afa matoa napetraky ny vahoaka maronisa ny fitokisana hanao honorable dia namana afaka hiara-iasa sy hiaraka hiady ny tena tombotsoa hahasoan'ny distrika ny faradifay mamisika itiky. Ho an'ireo solombam-bahoaka Rola Landy tamin'ny tsy miankina ao amin'ny distrika n'Amboasary Atsimo kosa dia nilazamazava izy ireo fa ny fiarahana amin'ny fitondram-panjakana ihany no ahafana mampandroso aingana ny distrikan'izy ireo na dia tamin'ny alalany tsy miankina azy no nilatsahany izy ireo tamin'ny fifidianana solombam-bahoaka farany teo. Mazava fa lany tao anatiny tsy miankina na indépendant izahay reto fa kosa raha te hampandroso ny distrika misy azy dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny Filoha Rajoelina sy ny Prime Ministre Tsay Christian izahay reto mpilaisiko mpivavy nanafa sy ray aman-dreny AFB kaleta itahy parasakorazana kung mangalabot yung pamuot sa kanto kahit na rin magkawalang luso tayo ko rin. Amin'izao kosa hoy ny solombam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo vao tena tsapa ny tsy fitanilana eo amin'ireo distrika ao amin'ny faritra Anosy ary izay hoy izy vao tena androso ny distrika ny Betroka satria tsy voailika intsony. Siapa pun dia, saya betul dan fast
justíssimo raha anay farafa avy amin'ny madame gouvernement zay mba velively fantrano satria raha mizararaha zato izy dia mba mahazo mitovy amin'ny Fort Dauphin mitovy amin'ny embosary sarabeloko zany fatanoa io mahazo raha 10 nanao Fort Dauphin ary arteo embosary gotroka le roa nefa faritraiky. Voiakatra anao ny kabariny kosa ny solombavavoaka ny Tolagnaro Shabani Nordine dia tehaka sy orakoraka no nandraisa ny vahoaka azy fitiavana ho izy no mahatonga anareo voro maro tahaka izao vonina hiasa ho anareo ny tenako ary vonina ihany koa ny ampandroso ho hiatrangy i Shabani Nordine solombavambahoaka ny Tolagnaro. Isika dia miara-miasa mifamometana ampandroso ny tanàsika ary zahay solombavambahoaka dimy miara-dala eo dia miresaka hoe hiezaka hanatanteraka ny fitakian'ny vahoaka ny Tolagnaro ka izaho dia fantatrareo ary zay mahatonga sika manao an'izao olony io azala tsy akory isika dia tsy azontsika atao ny mandainga amin'ny vahoaka tompolasy tompom-bady masa sy mady Shabani dia sy manaiky an'izany zaho tsy ary mandainga aminareo aho ary tsy tiako le mandainga aleoko sy mizaka masa sy mady amin'ny maministra pia ny faritra Anosy ny ministra fizahantany Viviane Dewa dia nanome tsodrano ho an'izy dimy mianada amin'izao andraikitra govana mandritra ny 5 taona izao izy. Amin'ny maministra pia ny faritra Anosy hatrany dia mirary soa anareo dimy mianada ny tenako amin'izay adidy mabesatra napetraky ny vahoaka amintsika misaotra ny fitondram-panjakana ihany koa tsika izay tarina Andriamatoa Filoha Rajoelina sy Andriamatoa Prime Ministre lehibeny gouvernement afatrafatra farany no amaranako ny fandraisako fitenenana eto dia araka ny tenen'ny Andriamatoa député Shabani teo dia ny mba hanatotosantsika ho an'ny vahoaka ny fampandrosoana rehetra ho an'ny faritra Anosy sady mba hamaliantsika rehetra ny etaetam-bahoaka. Tamin'ny alalan'ny fiara kosa no nandehana ny filohelevitry ny antenimieram-pirenena Tinoka Roberto any Tolagnaro ary nambara mifamiasa ny fitondram-panjakana satria efa misosa ary efa ho vita ny lalam-pirenena fa 3 mbola nanome tsodrano ho azy dimy mianada ny filohelevitry ny antenimieram-pirenena Tinoka Roberto mampandroso ny faritra Anosy iray manontolo. Mitsodrano mahazoky anareo hoy ty lilitika andimatoy utaindrana nahary nareo lilitona ongogomoly tsy otoim-potsy sy onankotona veotsy otarina mikafotsy hanitsy hangatsakatsake zay malaina nareo lava hangatake zay tianareo lava hiakatsy avy vitasoa amin'ny tanatsika toy nareo. Nisotra manokana ny filohelevitry ny antenimieran-dolona Nicolas Rabemananjara izay misolo tena ity androm-panjakana ity ny filohan'ny antenimieram-pirenena Tokely Justin nandritra ny kabariny tena misy tokoa izy ny firaisakina sy ny fiara-miasa eo amin'ny antenimieran-rotonta satria dia nanotrina ny lanonana rehetra manerana Madagasikara ny filohelevitry ny antenimieran-dolona Nicolas Rabemananjara. Ianareo avy eo amin'ny Sénat izay eto manao Andriamatoa Filohalevitra ny antenimieran-dolona misy olo-tena ny filohan'ny antenimieran-dolona miaraka amin'ny sénatera namanoa izay voafiditra ato amin'ny faritany Toliara. Isoragna nareo satria tsy nisy tamin'ny lanonana izay nikarakarainy ny antenimieram-pirenena mahakasika ny fametrahana samboady tia izay tsy niatrehanareo. Magnaprofo zany fa tena misy tokoa ny fiara-miasa ny fiara-mientana eo amin'ny parlemanta rotonta izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena
iangaviako anao Andriamatoa Filolefitra Antenimieran-dohol mba hitondra zay telo-pisaorana zay ho an'ny filohan'ny Antenimieran-dohol sy ny senatera rehetrarehetra izay mikambana ao anatin'izay Antenimieran-dohol zay. Vonina iasa sy rahinany solombavamboaka 10 ao amin'ny faritra Anosy ary nofaranana tamin'ny fampisehoana niarana tamin'ny mpanakanto Kalaza ny lanonana omaly tao Taolagnaro.